Tianao ve ny mijery an' Jesosy? Zany ny tsara indrindra ary zany tena tombony lehibe hoe afaka mijery an' Jesosy. Amen. Na inona adinao, na inona fitsapahana misy amin'ny fiainanao dia tsy tokony asakana ny fideranao an' Jesosy zany. Tsy tokony asakana ny fideranao an' Jesosy zany ao an-tsainao ao am-ponao ao anatin'ny fiainanao ray manontolo. Ary Paoly hitantsika hoe niditra tranomaizina, fatao tranomaizina tsy nijanona ny fiderana. Fatao ary izy no nideran'ny tompo no mamatonalina dia naneho ny voninahiny tompo tamin'ny zavatra rehetra. Ampirisika antsika hatrany hoe tena ao anatin'ny fo milo, ao anatin'ny fo tia an' Jesosy hidera sy hankalaza azy hatrany. Amen. No tsika hivavaka indray tenin'Andriamanitra. Raha eo misaotra fa tombony lehibe anay ny mola indray ny teninao androany. Satria fantatray fa ilainay ny teninao, sakafon'ny fanahinay, anamasina, amelombelona, anitsy, hanoro, ampahery, ampatanjaka, hitaizanay isan'andro san'andro. Fananao masina tompo hitaridalana. Fananao masina hiasa ao anatin'izao fotoana izao. Ary hiteny amin'ny hery sy ny fahefana, hiteny amin'ny fahitsiana, hiteny amin'ny fahafenona, ary dia hikasika ny tsirairay avy ianao. Ny feo rehetra tsy avy aminao dia ampangininy zany amin'ny anaranao Jesosy. Ny fo izay fo vato ho tasianao tonga fonofo. Zay mety ho fahazarana sy fombafomba mety atakona anao sy andrenesanay ny feonao, tsy azonay fiainana, dia foanana amin'ny anaranao Jesosy zany. Feonao ny hitarika feno anatin'izao fotoana izao ka sy ho fo sy ny fanahiny tsirairay avy ary za dia miafinao aminao, tsy ho zany ho hita Jesosy fa ianao irery any. Halleloia. Amen. Amen. Resika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny asan'ny apôstôly toko 9. Ankafaliana ny onana antsika tsirairay avy ankafaliana no andraisana antsika eto tonga soa daholo tsika. Na vaiza na vaiza, na iza dia tsy manavaka an'izaniza ny fotoana sy ny toerana. Fa zay rehetrarehetra maniry amin'ny tenin'Andriamanitra, mangetahita tenin'Andriamanitra, dia raisina mpitiavana sy atanandroa avokoa. Ary ny tanjona dia atonga antsika andray ny famonjena, atonga antsika ho tafahorona tsara ao amin'i Jesosy, velombelona araka ny sitrapon'Andriamanitra, ary mba hiaina araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny andro rehetra iainantsika, ary anisan'ny ho akarina rehefa ho avy Jesosy eny amin'irao ny lanitra. Zay ny andrasantsika eto zay ny andrasantsika eto le enlèvement. Ny enlèvement zany dia fampakarana ny fiangonana. Ny enlèvement zany dia fajavonana. Fajavonana tapoka. Sao adinonao na sao tsy mbola fantatrao fa isy ny fajavonana tapoka eto amin'ity tany ity. Ary rehefa misy zay fanjavonana zay eo ny olona vao tonga saina hoe ary marina le toritenin'ny zaraina tamin'ny tele, ary marina le zavatra zarain'ny ranona sy ranona, ary marina le toerana le ananina le hivavaka isaky ny zao. Satria misy zay hoe fanjavonana tampoka zay. Satria amin'ny fotoana anankiray voatendro ny voasoratra dia hitsoka ny trompetra, ny anjely, ny maty ao amin'ny tompo no hitsangana aloha. Ary rehefa tafatsangana no maty ao amin'ny tompo hovaina, dia itsika zay verona ka mbola mitoetra no hovaina ihany koa. Ary rehefa tafahovitsika dia miara mitsena an' Jesosy eny amin'irao ny lanitra. Jesosy koa mitsena antsika eny amin'irao ny lanitra. Zany hoe mifanena zany tsika sy Jesosy eny an-danitra. Amen sa tsy amen? Halleluja sa tsy halleluja? Zay no zavatra andrasantsika io. Ary zay ny tokony hampamiramirana ny tarehanao isaky ny hitako ianao. Zay ny tokony tena hoe aromezanao korazy sy famporisiantsika rehefa miaotsika. Fa problema zao tontolo zao tsy tokony problema manao tsony. Halleluja. Zavatra manahirakirana zao tontolo zao tsy tokony zavatra manahirakirana anao tsony. Amen sa tsy amen? Fa raha mbola manahirakirana anao
tovy amin'ny manahirakirana zao tontolo zao a, mety samy mitovy ny zavatra miatsy, fa tsy problema aminao zany fa manana fiadanana ianao. Ahoanao osy Paoly? Voageza manodidina zay fa tsy tery. Inona koa ny tohiny? Very hevitra zay fa tsy mamoy fo. De potraka nefa ho sisy ihany. Tsy maty. Zany hoe mivoageza ihany nge manodidina zany e. Fa tsy tery ianao. Hafakely zany ten'Andriamanitra zany a. Asan'ny apôstôly zany tonga 5 fa zay mampanatra ana fitariam-pana masina hoe tsy mbola lasan'ny apôstôly aloha. Halleluja. Fa any amin'ny Korintianina any zany. Isa mahita an'izay? Efa hita aloha zay Korintianina, de faharoa efa lisy roa zay Korintianina faharoa. Kely sisy. Fa efatra andro ve sa any akaikikaiky any. Zay ana fa mehita. Korintianina faharoa toko faefatra ny andininy fahavalo. Halleluja. Tazomy eo asan'ny apôstôly tonga 10 io fa tonga ihany sika rehefa avy eo. Korintianina faharoa toko faefatra andininy fahavalo. Ataotsika amin'ny andininy fahafito mihitsy. Manana izao rakitra zao amin'ny vilany tany zahay, ho an'Andriamanitra ny lehibe ny hery fa tsy ho anay. Voageza manodidina zay nefa tsy tery. Very hevitra nefa tsy mamoy fo. Enjehana nefa tsy nafoy. Potaka nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny teny izay, mba aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Fa izay velona dia atolotra ao amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesosy, mba aseho amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Zany hoe amin'izao vaninandro erantsika zao, vaninandro sarotra be zao, vaninandro manahirana zao. Ary Jesosy raha teo nefa niteny hoe ety amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki fa izao efa naresy zao tontolo zao. Zany hoe mandalo aditsika, mandalo fizahan-toetritsika, mandalo fitsapana marotsika. Fa ao anatin'iny a, mampatanjaka anao zany, mampamafy anao zany. Ary zay ny fiainana e, zay ny lalana zany, zay ny fomba hitondran'ny tompony olona. Raha mamaky ny baiboly ianao de zay. Zanak'Israely fianarana ao antsika, tantaran'ny zanak'Israely voaka tao amin'ny tany Egipta, nandeha tany anefitra, mandrapatonga tao amin'ny tany Kanana, de raiso fianarana iny fa ohatra antsika amin'izao fotoana hoe niala tamin'ny fomba zao tontolo zao, niala tamin'ny fahotana, nipebaka, nanolo tena ho an' Jesosy a, de rehefa avy eo a mandeha am'izay. Tsy tonga de misy tonga de lasa any an-danitra akory. Fa tsy haiko hoe 20 taona ve zay ianao tao am' Jesosy, 3 taona ve ianao zay tao am' Jesosy, 2 taona ve ianao zay tao am' Jesosy, herinandro ve ianao zay tao am' Jesosy. Fa io mandra-piverina Jesosy eny amin'ny raolanitra zay koanao fa ady foana io. Matory Paoly miteny amin'ny Efesianina toko 9 hoe tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra rehetrarehetra. Inona ny dikan'izay? Hitsangatsangana ve? Ilalao? Anao piknika? Matoy izy miteny hoe tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra rehetrarehetra. Dikan'izay hiady ianao. Voan'olo tena ho an' Jesosy ianao, hibebaka ianao, atao batisa ianao, de fantary fa hiady ianao. Fa tsy hoe vita zay, lama. Fa misafotofoto hoe, ona lira misafotofoto loatra ne. Voahenoko teny an-dalana teny zay zay. Misafotofoto hoe Jesosy ao anaty lakana, mbola misafotofoto ny mpianatra. Isa zao misafotofoto loatra zao ny fiainany am'izao anaty lakana. Matsangany hoe ny tanana zava. Fa ilaina nisy misafotofoto io mba hitenenan'i Jesosy hoe mitsara. Fa raha vao tsisy misafotofoto io de tsy mitenina zany Jesosy. Fa hidemontre Jesosy aminao hoe za mbola mifeha an'io rivotra io, za mbola mifeha an'io tafiotra io, za mbola mifeha an'io vague, io ranomasina be io a, rehefa mitena hoe mangina mitsara, de mitsahatra io. Mahery izy ianao zay ao anatin'ny ady, ao anatin'ny fitsapana,
ao anatin'ny fisafotony zavatra maro be, matokian Jesosy ianao. Matokian Jesosy ianao, fa izy ilay nanomboka asa tsara tao anatinao, izy no hanefa azy hatramin'ny farany. Halleloja. Antivarotra neny ny Mosesy rehefa nieraka tamin'Andriamanitra teny amin'ny tany efitra. Niteny foa Mosesy ny antivarotra hoe tena oka re Andriamanitra aza vela tena hemitra sisisa efa sao dia ianao ihany ianao afabaraka amin'io e. Hoe namoaka anay tany amin'ny tany Egipta nefa atao tsy tody akory zay. Dia tena matokytsika hoe Andriamanitra le nanomboka asa tsara tao anatinao izy no atateraka an'izay hatramin'ny farany. Tsy ferana ny ady, tsy ferana ny fitsapana, tsy ferana ny fizahan-toetra fa Andriamanitra manana ny fomba hitondrany ny zanany. Fa ao anatin'ny rehetrarehetra ireny dia hoy Paoly hoe manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiatsika. Manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiatsika. Dia zay le zavatra misy ato hoe noho ny fanatrehan Jesosy ny fiainanao, noho ny fisian Jesosy eo amin'ny fiainanao, dia na voageja manodidina azy ianao tsy mahatsiary fahaterena. Misy fiadanana ao anatinao, misy fitsarana ao anatinao, misy fitoniana ao anatinao, misy fahaverezan-kevitra indraindray ahoana reny atao hoe inona reny atao hoe sy ny maro isan-karazany. Ny olona kely be da be mamofo e. Vao maro zao zay na eno teny akaikinay teny Ambatolampy teny hoe nisy voay kely tao akaiky ny fokotany tao namono tena dia maty. Asa zay antony namonona tena tao hoe naninona sa nisy inona fa namono tena. Ary ny olona amin'izao fotoana dia be da be ny mamofo satria tsy hitantsony zay anaovana ny fiainany. Tsy hitantsony hoe mivoaka makay zareo zao lalako zao hoe andeha moay zareo ty maizina aminy no aviny, maizina aminy toy an'ny fiainany. Fa ianao raha ao amin'i Jesosy dia hoy Jesosy hoe za manana hevitra everana anao, dia hevitra atonga fiadanana fa sy loza mba hanana anao fanantenana amin'ny farany. Hoy Jesosy ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka dito ihany. Hoy Jesosy izao tsy andao anao na afoy anao mandrakariva. Ary hoy Jesosy indro izao momba anareo mandrakariva mbara fa tonga fatapena zao tontolo zao milatsaka tsara ny anatinao zany teny zany manome fiainanao anao. Ritsika ao anao indray, zotom-po anao indray andehananao indray amin'iny herinandro vaovao iny iasakazahanao miaraka amin'i Jesosy. Halleloja. Fa mila maharitsika. Mareta ao anatin'ny ady, mareta ao anatin'ny fitsapana sy ny fizahan-toetra maro isan-karazany. Fa ny olona tsy manana an Jesosy ny malahelo. Ny olona tsy manana an Jesosy ny malahelo sady mampalahelo. Fa ny olona manana an Jesosy ny velom-panantenana. Ny olona manana an Jesosy ny manana fanantenana. Ny olona manana an Jesosy ny manana fiainana. Ianao ve zay? Halleloja. Ianao tokony hanao publicité an Jesosy bebe kokoa. Ianao tokony hanao propagande bebe kokoa an Jesosy. Halleloja. Ny olona tsy manana fanantenana ilazao fa misy fanantenana. Ny olona ketraka ilazao fa misy afaka mampatanjaka anao. Halleloja. Ny olona malahelo ilazao fa misy fifaliana lehibe afaka omenanao. Ny olona kivy ilazao fa tena mbola misy fifaliana afaka omenanao. Ny olona reraka, ny olona maty mbola afaka tsangana. Halleloja. Satria ty ten'Andriamanitra ty dia manangana fiainana. Ty ten'Andriamanitra ty dia manangana ny maty. Ty ten'Andriamanitra ty mbola mamelombelony ty ten'Andriamanitra ty ary tsy miovy ty omaly sy an'io ary mandrakizay. Ary le teny tonga nofo tsy iza fa Jesosy no anarany io no ambara amin'ny olona, io no zaraina mba azon'olona fiainana. Amen. Ianao zay tonga eto androany, matokian Jesosy ianao. Ianao zay tonga eto androany ataovy Jesosy ny ivo ny fiainanao. Jesosy no atao vato fehizoro. Halleloja. Zany hoe le zavatra zarainy eto mila mandaitra ny fiainanao. Le zavatra omenanao eto mila misy vokany amin'ny fiainanao. Fa tsy sara ty fa azarina ny andehananao eto hoe mandery zoto, mandery zandy, mandery dandasama dia mba mandeha koa izay. Lasa fombafomba zany. Lasa zavatra fanao fotsiny zany. Fa tena hoe misy fiatraikany any aminao hoe le Jesosy torinao io nge manafake. Le Jesosy torinao ao aminao io nge manome fiainane, manome fifaliane, manamasina, manome fanantenana ao anao. Halleloja. Dia zay zavatra zay tena tia nampitaina hoe raha teny tsy hanome fiainana dia aleo tsy henona. Raha toerana tsy hazona fiainana dia aleo tsy ale. Raha zavatra tsy hazona fiainana dia lany andro. Fa za mino maromaro fa ianao matotonga eto andray teny fiainana ianao dia Jesosy. Andray famelobelomana ianao dia Jesosy.
Isokatra trano io masonao io, ampandroso anao izy. Ianao zay mbola voafatopatotra dia matoky ava Jesosy hanafaka anao am'izay fatotra mahazo anao. Ianao zay mbola voageja dia mbola mahery ny tanan'i Jesosy, mbola afaka hanafaka gezy eo amin'ny fiainanao. Ianao zay ao anatin'ny ady sarotra dia hanafaka anao Jesosy. Halleloja. Ianao zay ao anatin'ny ataoko hoe zavatra tsy hita zay amana azy, Jesosy ny solution. Halleloja. Iza hoe ny solution? Jesosy ny solution. Matoky azy, manatenan'Andriamanitra ianao. Nahoana ny tanodrika ianao ny fanahiko ka mitoloka ato anatiko, manantenan'Andriamanitra ianao. Manantenan'Andriamanitra ianao, fa Andriamanitra ny vahaolana ho anao. Jesosy ny vahaolana ho anao. Halleloja. Tsy hamoy fo izany ianao e. Amen. Tsy hamoy fo izany ianao. Manana an Jesosy ianao anatinao. Lay lehibe indrindrany ao anatinao. Lay mpanjakany ao anatinao. Lay tia anao indrindrandrindra. Seria io Jesosy io. Seria io Jesosy io. Toy izy miteny hoe malala eo masoko ianao, be voninahitra ianao sady tiako. Any hoe sarobidy eo anatrehany ianao. Sarobidy eo anatrehany ianao. Ary ianao koa ny okasian'ny fonao ary tena ianao koa tena aminy koa seria anao koa Jesosy. Halleluja. Zay no mahatonga hoe alao ny filazantsara ny ten'Andriamanitra dia milaza zay misy alao mifantoka amin'ny Jesosy ny filazantsara kristocentrika. Lazao anay mombamomba an Jesosy dia faly sy ravo. Lazao anay mombamomba an Jesosy ny fiainany ray manontolo dia tena hoe anome fiainanao anay ihany koa zany. Halleluja. Voageza manodidina zay nefa tsy tery, verevitra nefa tsy mamofo, enjehana nefa tsy nafo, hipotraka nefa tsy maty. Hitondra ny fahafatezan'i Jesosy mandrakariva amin'ny teny izahay, mba aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan' Jesosy. Mba aseho amin'ny fiainanao koa ny fiainan' Jesosy. Amen. Andeha ny zavatra ilaiko sy ilainao mandra-piveriny Jesosy eny amin'ny raolanitra teny fanamasina. Raiso amin'izay le asan'ny apôstôly toko 9. Asan'ny apôstôly toko 9. Asan'ny apôstôly toko 9 andininy voalohany. Ary raha mbola tany a Korinto Apôlôsy dia nitety ny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesôsy dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe efa niraisinareo va ny fanamasina, fony vao nino ianareo? Fa ireo nanao taminy hoe tsy renay akory fa efa nomena ny fanamasina. Ary hoy Paoly, ho amin'inona ary no nanaovana batisa anareo? Dia hoy ireo, ho amin'ny batisan'i Jaona. Fa hoy Paoly, Jaona nanao batisa ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona ino izay ho avy manaraka azy, dia Jesosy. Ary anara izany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa nametrahan'ny Paoly tanany izy dia nilatsaka tamin'ny fanamasina. Ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany. Ary tokony 12 no isan'ny izy rehetra. Amen. Zavatra hitantsika eto dia izao, nanatina fiangonana i Paoly tany Efesôsy dia nanontany Paoly hoe fanandray ny fanamasina ve nareo? Tsy hainy zareo akory hoe fanomena ny fanahy, nefa ireo olo ireo efa nitoriana ny filazantsara. Ireo olo ireo efa nibebaka ary efa azo lazaina hoe kristianina. Nefa rehefa nanontany Paoly hoe niraisinareo ve ny fanahy, tsy fantany akory hoe nomena ny fanahy. Tsy fantany akory hoe nomena ny fanahy. Teo Paoly vao niasa taminy nanao batisa azy indray ary efa nanao batisa azy tamin'ny anaran'i Jesosy nametraka tanana taminy dia nandray ny fanamasina ireo, nilatsaka ao izy ny fanamasina. Ary rehefa nilatsaka ny fanamasina teny tamin'ny fiteny tsy fantatra ireo izy. Sary anankiray anisan'ny manifestation, anisan'ny endrika anankiray hanehoana ny fisian'ny fanamasina, ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra. Anisany fa tsy ny fiteny tsy fantatra irery ihany, fa maro ny endrika, maro ny famantarana manambara ny fisian'ny fanamasina. Fa ny antony latsahan'ny fanamasina tamin'ny andro Pentekosta izay tao amin'ny mpianatra 20 taka ny tare afo teo amin'ny lohany dia satria fotoan-dehibe anankiray tamin'io Pentekote io niakatra tao Jerosalema daholo ny jiosy rehetrarehetra.
rehefa niakatra tao Jerosalema daholo ny jiosy tany am-pielezana dia fotoana anankiray zany tena nanambarana nararotana zany io fotoana io a hitoriana ny filazantsara. De ny jiosy a ny helipatrana. Rehefa mamaky ianao ny asan'ny apôstôly ao de misy jiosy maro tany atoerana maro be ao, tsy fantatro avy ny anarana maro be, fa ohatra zany hoe mety hoe nisy jiosy allemand, mety nisy jiosy espagnol, mety nisy jiosy italiana, mety nisy jiosy frantsay, fa reo jiosy rehetrarehetra hoe de ny vahiny tany Jerosalema tamin'io fotoana io a de teo lasaka ny fanamasina. De le fiteny tamin'ny fiteny tsy fantatra, fiteny azon'ireo tsirairay avy reo. Nisy allemand zany tonga tao de na teny allemand le apôstôly a, eno le izy ary to miteny allemand reto nefa jiosy tao niaraka tamin'i Jesosy tsy nihetsiketsika teto mihitsy reto, fa maninona no miteny amin'ny fiteny ohatran'izany, maninona riny lasa fiteny haiko. Za tera tany rianana tonga eto Jerosalema nefa reko daholo, azoko daholo zany teneny zany, satria le fiteny nomen'Andriamanitra tao am-pavany tao a fiteny azo compréhensible, langue fitenin'ny olombelona mihitsy, de nomen'Andriamanitra zay a mampahafantarana ny olona rehetra ny famonjeny Jesosy Kristy. Anisan'izany zay a famantarana anankiray zay hoe fitenenana tamin'ny fiteny hafa zay. Misy koa fitenin'ny anjely, fitenin'ny anjely a zany hoe ny anjely any malaza azy. Hoy Paoly amin'ny Korintiana voalohany toko 7:12 na de fiteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza. Zany hoe misy fitenin'ny anjely tsy hay zay, fiteny tsy fantatra zay a, hanao zay a, mampandroso anao zay a, ary rehefa miteny tsy fantatra ianao anatin'ny fiarahana anankiray a, misy fampandrosona ho anao zay a, fa misy koa mandika an'izay teny zay mpampandroso ny hafa. Ampahany zany zay zavatra zay. Fa ny tena zava-dehibe zao anatsika pino de zao. Ho atsika zay vao vita batisa vao aingana, ho atsika zay nanolo tena ho an Jesosy, ho atsika zay efa ela tao am Jesosy ihany koa, mbola mitoetra ve ny fanamasina. Ny fanamasina tsy azo atao ambany zavatra. Miasa aminao ve ny fanahy? Miasa atao amiko ve ny fanahy? Fa zava-dehibe ny fanontaniana napetraky Paoly, efa nandray ny fanamasina ve nareo? Efa nandray ny fanamasina ve nareo? Fa maninona ny ilaina ny fanamasina? Naovana mirakla ve? Amorina olona be da be ve? Afahana tena inona ihany koa zay mieritreritretsika? Fa ny fanamasina voalohany indrindra hanasiavana tompo-kase anao, kase. Efesiana toko voalohany. Tao aminareo nonino rehefa nieny filazantsara ka nino no vo isy tompo-kase ny fanamasina. Io tompo-kase io nafantarana fa an'Andriamanitra ianao. Ao amin'ny bokin'i Ezekiel ao rehefa nirana ny iraka anankiray na maromaro de ozy hoe tana vonoa daholo na antitra na tanora na zatovo vonoy daholo rehefa tsisy ny marika. Rehefa tsisy ny marika. Ny ady hevitra ihany le olona irana ao nao izy de tena ho vonoana hatramin'ny lay antitra sy ny vavy antitra ve? Raha vao tsisy ny marika ao izy de vonoy. Tak'izany koa ny tao amin'ny zanak'Israely tany Egypte. Rehefa tonga ny faninganana loza fahafolo, raha vao tsisy ny raha teo amin'ny tolana de aringano daholo. Aringano daholo faty. Tsy Andriamanitra ny ratsy fanahy. Tsy Andriamanitra ny tsisy fitiavana. Fa Andriamanitra efa nanome fotoana. Andriamanitra efa nanome fotoana hibebahana andraisan'ny olona famonjena fa ny olona tsy nanaiky. Olona zatovo nresaka taminay zay tamin'ny herinandro hoe raha tsara fanary Andriamanitra, raha tsara ary Jesosy, maninona misy zao ady sy zavatra manahirana rehetrarehetra zao? Maninona ny vonoana, maninona tamin'ny andronao avy izy kely ny olona voavonjy? Andriamanitra efa nanokatra ny varavarany, efa namboary Noa samy fiara, efa vita ny samy fiara, efa nisokatra malalaka ny varavarana ary efa natsona ny olona. Fa ny olona tsy nety niditra. Halleluja. Ny olona tsy nisafidy hiditra. Fa Andriamanitra tsy nanavakavaka mihitsy Noa ihany de Noa valo mianaka ihany. Fa nisokatra malalaka io varavarana io, fa ny olona tsy nety niditra, ny olona tsy nety nena. Tenena hoe mibeba. Tenena hoe manolora tena ho an Jesosy. Afozy ny fahotana, manekeny famonjeny Jesosy. Ihany ny ataoko ihany ny ataoko. Tonga fotoana anankiray iakarana tsy tafiakatra ianao satria tsy manana fanamasina. Enlèvement ny resahako anao tamin'ny voalohany teo hoe ampiakarana ny fiangonana. Inona ny tonga anao tafiakatra ny ampiangonana? Tafiakatra ho any amin'ny raha olanitra rehefa ho avy Jesosy. Ny atonga anao tafiakatra rehefa ho avy Jesosy vao hisy tompo-kase ny fanamasina ianao. Halleluja. Ary io fanasiavana ny tompo-kase ny fanamasina io de ny fibebahana, fanloratenanao an Jesosy, ny fanekenao an Jesosy. Halleluja. Iza amitsika, tsy ampanangatanana fa fanontaniana fotsiny petraka, iza amitsika mipetraka eto amin'izao fotoana izao nefa malala fa vao hisy tompo-kase ny fanamasina.
Ary mola mitoetra ao ve ny fanahy? Ao aminao ve ny fanahy? Raha ho avy Jesosy eny amin'nao lanitra, io fanamasina io ny repérenanao. Tahaka ny hoe ny repérenany zanak'Israely tsy ho vonona tamin'izany fotoana zany jerena ny tolambarabarana nisy raha tsy ny vononany tao. Tahaka ny hoe tamin'ny andron'ny Ezekela hoe zay nisy marika teo amin'ny androny dia tsy ny vonona, dia tahaka an'izany koa. Rehefa ho avy Jesosy Kristy eny amin'nao lanitra, zay misy tompo-kasen'ny fanamasina ihany no hiara-iakatra aminy eny amin'nao lanitra. Zay ihany. Halleloja. Fantaniana petaka, vao hisy ny tompo-kase io ve ianao? Ahoana nisy ny tompo-kase io akaty amiko ve? Milahara ve fa nisy tompo-kase tsika androany? Fa io ny fibebahanao io. Ianao manana fotorotoro sy mangorakoraka. Ianao vonona hiala amin'ny ratsy. Ianao manolo tena an Jesosy. Milo ny famonjena nataon Jesosy. Zay no azonao tompo-kase ny fanamasina. Halleloja. Arofonena ny fanamasina ianao. Ho trano fanahy ianao. Ho tempolo ny fanamasina ianao. Toriana any am-piangonanao ve? Fa ilainao manana ny fanamasina. Toriana any amin'ny trano fivavahanao ve? Fa ny son excellence le Saint-Esprit no ilainao mialohan'ny zavatra rehetrarehetra. Halleloja. Toriana aminao ve hoe enao dia tempolo ny fanamasina? Hoy Jesosy, matsara rano fialako. Fa raha vao tsy ana dia tsy haniraka anareo ny mpananatra, ary raha tsy avy ny mpananatra dia tsy halala ninninona ianareo. Fa nilaina nandehanan'i Jesosy mandehana ny fanamasina ao anatinao. Inona n'izay vokatry ny fanahy zay ve? Hiteny aminao amin'izay ary ve zay? Hiteny anao za manana ny fanahy. Porofoy fa manana ny fanahy ianao. Porofoy fa ao anatinao ny fanamasina. Porofoy mo proof. Halleloja. Inona ny fanoatra amin'ny fanahy? Ny nofo. Ny nofo no mifanohatra amin'ny fanahy. Ny fanahy mifanohatra amin'ny nofo. Mandrapiveriny Jesosy eny amin'nao lanitra, komba be io nofo sy ny fanahy io. Averiko foana zay. Komba be io nofo sy ny fanahy io. Ny adversairako voalohany dia za ihany. Marina sa diso? Ny adversairanao voalohany dia ianao ihany. Zay le hoe le moi, le izao. Halleloja. Manina ianao lavo foana? Manina ianao menjera foana? Manina ianao manota foana? Manina to tsy dia hita misy fiovana akory ny fiainanao? Fiovana tiako tenenina io tsy hoe lasa manan-karembe, manana zao, manana fiara, manana vilasy ny sisa. Hoe tsisy fiovana hoe tena miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny fahamasinana, ao amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra ianao. Firy taona naloratenanao an Jesosy zay? 5 taona, 3 taona, 10 taona, 20 taona. Inona ny vokatra? Aiza ny vokatra? Halleloja. Fa io fanamasina io rehefa milatsaka ao anatinao io, ary rehefa io no mibahatoerana dia misy transformation amin'ny fiainanao. Misy fiovana amin'ny fiainanao. Fa tsisy hoe zany no tezainanay dia zay ohatry zany foana. Zany no tezainanao tao atokantrano tao, zay tsy dia mety mamao anareo zany. Zay tsy nahazo. Tsy zany tsony rehefa amin'ny Jesosy fa tezaina ianao mba azo temamy dia mety mamy. Halleloja. Zay tsy dia mahay makasitraka zany eo amin'izay no tezainanaiko, zay tsy nakasitrahana dia zay tsy mahay makasitraka ny tezainanao taloha zany. Fa rehefa tonga amin'ny Jesosy ianao, ajustement fanamasina, miova firafetan'ny fanamasina, lasa mahazo sitraka amin'ny tompo ianao dia ankasitraka ny olona ihany koa ianao. Halleloja. Zay tsy mahay malefaka zany fiainanaiko, zay zavatra kisokasoka daholo fiainanay ray manontolo. Jerena malefaka ny ananinanina. Rehefa tonga ao amin'ny Jesosy malefaka daholo. Halleloja. Zany izy ty Mosesy. Mosesy zany olona lindra. Fa rehefa nitenany aona tamin'Andriamanitra izy tany anefitra, dia ho voalaza amin'ny Nomeria ao hoe Mosesy ny olona nalefaka indrindra teto tany. Mosesy ny olona nalefaka indrindra teto tany. Zany hoe za zany miteny anao rehefa mihaona amin'ny Jesosy ianao ka tafahoana amin'ny Jesosy marina, aza fandraisana fiainanao tany aloha tsony fiainanao hoe zay ohatry zany taloha, zay ohatry zany tamin'ny mbola kely, zay ohatry zany ny fiainanay tany fiarahamonina sy ny sisa. Rehefa tonga ao amin'ny Jesosy départ à zéro eo compteur à zéro. Halleloja. Tsy mikoty tsony tany aloha rehetrarehetra.
Raha tsisy fitiavana mihitsy ianao tany aloha, tonga ao Jesosy ianao tobaky ny fitiavana. Halleloja. Ary rehefa tobaky ny fitiavana ianao, hay anome fitiavana ianao. Halleloja. Rehefa atao Jesosy ianao, lasa nanam-paharetana ianao. Lasa nanana fanetretena ianao. Lasa nanana finoana ianao. Lasa nanana fitiavana ianao. Satria miona tamin'i Jesosy maro. Fa sy normal 5 taona, 1 taona ianao tao am' Jesosy, 10 taona ianao tao am' Jesosy, mbola kizitina be foana ianao am'izao fotoana. Nefa vao nanolo-tena ho an' Jesosy ianao, io mihitsy ara nanolora-tenanao an' Jesosy hoe za ty Jesosy ohatrany kizitina be fa tolotranao am'izao fiainao. Nandeha 1 taona, 2 taona kizitina ihany, 3 taona kizitina, 10 taona kizitina, 20 taona kizitina, fa aiza ny fanamasina fa aiza Jesosy. Halleloja. Tsy normal raha efa ao Jesosy ianao 5 taona, 3 taona, tsy fantatro hoe mbola mialona foana. Aiza ny fanamasina nga tsy manao ny asany. Tsy normal raha hoe nanolo-tenao an' Jesosy ianao mbola misy lolo-poa manolona foana, fa aiza ny fanamasina nga tsy miasa. Ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharo-po. Fiangonan'i Jesosy mifoavy ianao, aiza ny vokatry ny fanahy. Halleloja. Mba misy raitsina ve eny aminao? Misy vokatra raitsina ve eny aminao? Mahazo fiainana ve ny olona mahita anao? Mahazo fanantenana ve ny olona mahita anao? Mahazo ve ny olona mahita anao? Sa sao de mitsoka ny olona mahita anao? Sao de matahotra ny olona mahita anao? Sao de kivy sy malahelo ny olona vao mahita anao? Nefa ianao an' Jesosy mifoazy ary fiangonana. Raha ianao zay miverena tsara, fa maninona noatran'izany? Fa maninona no zay no hita e? Fa ahoana ny zavatra misy e? De dinio ny fiainanao mandritra ny 24 heures fa misy tsy normal ao. Raha ohatra ka an' Jesosy ianao, nandray ny fanamasina ianao, nibebaka marina ianao, nitoky ny valon'izay de zao vokatry ny fanahy de fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharo-po, fanaovan-tso, fahaleme-panahy, finoana, tsy misy lalàna manohatra andreo. Zany hoe iteny aminao le toetra an' Jesosy. Fa maninona tsy hita le toetra an' Jesosy? Inona ny antony? Sao ianao tsy haiko. Za zao manontany tena an'izany mihitsy. Efa ahoana marina tokoa moa za ty e. Sao de mila delivrena ary aty. Delivrena anao fahasiahana. Eo anao mitsibatsibaka hoe miala ny fahasiahana. Raha afaka apiso anao de efa masika andray. Verina ray le devolo ny fahasiahana. Delivrena anao tsy fahareta. Miala ny devolo tsy fahareta anao aminao ao. Nga misy devolo tsy fahareta an'izany. Misy zavatra zany tsy mila delivrena zany e. Misy zavatra tsy fanahy akory io. Mila fantatao ihany koa zay. Fa tsy isaky mihetsika de andoaka devoly. Miala devolon'ny torimaso be aminao. Eo ny akamonao fotsiny ny zavatra io. Ianao fotsiny mila miova fanavaozana ny saina. Rehefa fotsiny olona hiasa hoe délivrance à distance na ho avy amy efa-tanana tsy sisa hoe ala ny akamonao. Miova fanavaozana ny saina amatananao sitrapon'Andriamanitra. Halleloja. Io nofo ny olana. Halleloja. Zao lazaiko anao rehefa nanolo-tenao an' Jesosy ianao, rehefa mibebaka marina ianao, velona le fanahinao. De io fanahinao io ampifandray amin'Andriamanitra. Zay. De rehefa mifandray amin'Andriamanitra io fanahinao io de me mahazo aina ianao. De me hita ety amin'ny fiainanao amin'ny maha-olombelonanao le izy. Fandramo kely anankiray tsy mifandray amin'Andriamanitra io fanahinao io. De maninona? De tsy mevelona tsony le fanahy, de le nofondray no mivoaka. De le nofondray no mivoaka. Zany hoe, ianao nanolo-tena ho an' Jesosy, ianao nibebaka marina, ianao naray fanamasina, de zao ny zavatra tiako tenenina aminao. Ampisakafoany io fanahinao io. Ampisakafoany io fanahinao io. Inona ny sakafo? Tenin'Andriamanitra. Inona ny sakafo? Vavaka. Zany hoe, fahasoavana ny namonjenanao, fa ny fahasoavana raha ny fanamasina. Zany hoe, amin'ny Genesis toko voalohany fona tsy nisy endrika an-tany fa nan'Andriamanitra no momba an-tany fa avy eo ny tenin'Andriamanitra no niteny de nanomboka zay fiahariana rehetrarehetra. Zany hoe teo le teny, teo ny fanamasina, de niaraka zay rehetrarehetra zay. Ao anatin'ny ray andro ege samy mandiny teny. Ao anatin'ny ray andro samy mandiny teny. Zao zasy ianao zao. Fotoana ohatrany ahoana ny amakinao Baiboly. Fotoana aiza ho aiza no amakinao Baiboly. Fotoana aiza ho aiza no andraisanao tenin'Andriamanitra, isakafoananao tenin'Andriamanitra. Fotoana aiza ho aiza ny ivavahanao.
anjaranao ny mamaly azy. De jerevo ny toe-ponao zao, jerevo ny toe-piainanao zao, jerevo ny toe-panahinao zao, de enao ihany manome valiny hoe aika zay ny problème. Satria nahoana? Raha vao tsy misakafo io fanahy io de mirongatra ny nofo. Ahoana hoe? Raha vao tsy misakafo io fanahy io de mirongatra ny nofo, mirongatra amin'ny nofo lazaiko anao zany. Andramo tsy misakafo fotsiny tsika ara-nofo e. Aza misakafo maraina ke ianao, de aza misakafo atoandro, de aza misakafo hariva, de toizy kely zay raha-piso maraina sy mitoyany, andramo kely zay. Inona tsapanao amin'ny vatanao? Reraka. Inona misy miteny eo kizitina. Inona tsapanao amin'ny vatanao? Mekizitina ianao. Mireraka ianao, nony ianao, mangetaheta ianao. Satria nanino? Tsy ny sakafo le nofonao, tsy ny sakafo ty vatanao ty. De raiso saretsaina le fanahinao, le fandraisanao amin'Andriamanitra. Mba kolokoloanao ve io? Mba kolokoloanao ve io? Mba misy disiplinina ve ianao mandray tenin'Andriamanitra? Misakafo tenin'Andriamanitra, mba misy disiplinina ve ianao mivavaka? Andriamanitra dia Andriamanitra tompon'ny filaminana. Andriamanitra dia Andriamanitra ny tena organisateur, mahay ny zavatra rehetra, mandrindra ny zavatra rehetra. Tsy nataony indray mandeha fotsiny de vita zao tontolo zao, fa enemana nanaovany an'izay. Nanoratra an'io baiboly io a 510 taona, afaka tonga de indray mandeha de nivoaka de vita daholo, fa nisy fotoanany daholo ny zavatra rehetra rehetra. Mba mandrindra fotoana ve ianao andraisana tenin'Andriamanitra? Inona ny mba-toeranao aminao anatin'ny tontolo andro? Iza no mba-toeranao anatin'ny tontolo andro? Inona ny maka-plasy eo aminao anatin'ny tontolo andro? Fa iny maka-plasy iny aveo mandrafitra ny toe-tsainao, ny toe-ponao, fiainanao ray manontolo, ny toetranao. Avelao aka-toerana ny fanamasina. Ary ny fanamasina te hampisakafo anao ny tenin'Andriamanitra. Ny fanamasina te hampafantatra anao an Jesosy mba hisakafo tsara ny fanahinao io. Azagagy ianao rahalavo, satria tsisy tenin'Andriamanitra ny fiainanao. Azagagy ianao raha reraka, satria tsisy vavaka ny fiainanao. Azagagy ianao raha mirongatra ny nofinao, zary ianao raha mandray tenin'Andriamanitra. Zary ianao raha mivavaka. Zary ianao raha ao anatin'ny hoe fifantohana eo amin'ny fanahy. De maninona ny tsy mandroso? Maninona ny miembotra? Maninona ny toetrako taloha ihany, toetrako amin'izao fotoana? Tsy marina ve ty fiavahany ty? Tsy marina ve io tenin'Andriamanitra io? Marina daholo io. Fa ianao tsy matotra amin'ny ara-panahy. Ianao tsisy famatorana amin'ny ara-panahy. Ary tsy makabahanao anatinao ny tenin'Andriamanitra, tsy makabahanao anatinao ny fanamasina, tsy makabahanao anatinao ny vavaka. De faible ianao, de malemy ianao, de osy ianao. Halleluja. Mila miverina maka-plasy ny fanamasina. Inona ny anombohanao ny fotoana ao anatin'ny tontolo andro, de inona ny amarananao azy. Iza no Andriamanitra ao? So de tsy Jesosy tsony ny Andriamanitra ao. Inona rena afaka atao Andriamanitra e? So de miasanao ny Andriamanitra ao. Ilaina ny miasa, ilaina ny manao san'Andriamanitra, ilaina ny miasa isan'andro san'andro. Fa tsy Andriamanitra miasa. Niasa tsy Andriamanitra. Inona re ny Andriamanitra ao? Ny vola. Ny vola. Ny vola. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo, fa n'Andriamanitra nandro vola ny tomponareo. Inona re ny Andriamanitra ao? So de ny vadinao. Natsona hoe vadinao io fa tsy Andriamanitra ao. Halleluja. So de ny zanakao. Zanakao io fa tsy Andriamanitra ao. Ny Andriamanitra zany a de tena hoe indraindraina, iankofana, ajaina, hatahora. Halleluja. Iza no Andriamanitra ao? Iza no makabahano eo amin'ny fiainanao? Iza no maka-plasy eo amin'ny fiainanao? Anjaranao mieritreritra, anjaranao no mandinika. Fa miankina amin'ny ara-panahinao ihany, miankina amin'ny fisakafoananao tenin'Andriamanitra, miankina amin'ny vavaka, miankina amin'ny zavatra rehetrarehetra, ny andresenao nofo. Halleluja. Mba tsy hirongatra. Miariary miasa nofo, be da be izy tao. Faritona fijangajangana, fieboeboana,
fieremana von'olona sy ny maro isan-karazany. Androany amin'ity androany ity aveloha kabahana ny fanamasina, aveloha ka toerana ny fanamasina, ary nomena ny olona rehetra ny fanamasina. Nasiana tompoka se ny fanamasina ianao, fa aveo tenen'Andriamanitra hoe aoka ho fianona ny fanahy ianao, aoka ho te-polo ny fanamasina ianao, mitoetra ao anatinao ny fanamasina. Halleloja! Ary anome fahendrenanao koa io amin'ny fiainanao isan'andro, anome fahendrenanao io amin'izay rehetrarehetra atao. Mila fahendrenana ity fiainana ity tsy zay. Inona ny tolotsaina omenao Jesosy? Inona tokony atao Jesosy? Aiza ny lalana tokony aleha Jesosy? Eto dia miteny anahy fanamasina hoe tandremintsika tsirairay avy ray aman-dreny amin'ny resaka prêt bancaire, findramam-bola any amin'ny banky. Hevery sy dinio ihany. Ho atao inona? Ho atao aiza? Anaovan'inona? Ahoana ny toyany? So dia mitsoka banky rehefa avy eo. Tsy ahoana izy. Tsy ao kely izy fa lasa. Raha misy miantso eo dia tsy ao izy. Satria nanino? Tsy voaloha le vola amin'ny banky. Fa natao inona le vola amin'ny banky? Anaovana rendrarendra. Namokisana ny kibo fotsiny. Fa tsy hovokisana ve ny kibo? Manana fahendrena. So dia tsy tao anatin'ny fahonona tena. So dia ao anatin'ny aitraitra. So dia ao anatin'ny filahana fotsiny. So dia tsy ao amin'ny zavatra ankasitrahan'ny tompo. Fa manao fanambarana maro, manao offre maro. Ny mpampanjana-bola amin'izao fotoana, ny banky amin'izao fotoana. Prezao. Fa efa nysainana ve sy ny diniana hoe anahoana ny toyany? Faly fotsiny mandray an'iny rehefa avy eo. Faly fotsiny mandray an'iny rehefa eo. Raha pisy raha afaka pisy iny dia lany. Fa efa nieritreretana ve mivoaka makaizy, mamerina an'iny ohatrany ahoana sy ny sisa. Lasa noenao ny tenenany ratsy sy ny filazantsara rehefa avy eo. Satria tsy tany amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy tany ny tokony naleanao fa ianao tokony niafy, tokony niaritra, tokony nalana fahonona tena, tokony nalana fahononam-po. Avy eo anao lasa, ozy ny filazantsika azy hoe boka. Tandremo. Raha mbola tsy niditra, dinio tsara. Dinio tsara. Aiza ny tokony atao, inona ny zavatra tokony atao. Raha efa niditra ka tany amin'ny zavatra tsy tokony sitrapon'Andriamanitra, ifony, ibebao, ary apetrao amin'i Jesosy, izy amindra fo aminao, amerenanao an'izay rehetrarehetra zay. Halleluja. Mila manana zay fahendrena avy amin'ny fanamasina zay, mazoto miasa ihany koa. Fa tsy manana zavatra moramora, solution de facilité fotsiny a, fa tena hoe manana fikirizana, manana an'izay hoe fahononana zay ihany koa. Ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve ny zavatra rehetrarehetra atao. Halleluja. Tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho heverina. Tandremo ny fonao tsy ho amin'ny rendrarendra, tsy ho amin'ny rehaka momba izao fiainana izao. Fa Jesosy efa ho avy. Aza ve lisy zavatra tananao eto tany. Aleo ny fanamasina ny ibahana. Avelao ny fanamasina ny toetra ao anatinao. Ary ifantoka amin'ny Jesosy ny fitoriana izay ataonao. Ifantoka amin'ny Jesosy ny fiainanao. Halleluja! Raha tena ny fanamasina ny ao anatinao, dia Jesosy no ambaran'io. Fa tsy vola. Tsy rehaka momba izao fiainana izao. Tsy ny voninahitry ny olona. Fa tena hoe Jesosy, dia Jesosy Kristy irery ihany. So dia mandany andro be loatra ianao amin'ny télé. Jery télé foana. Tsy voandroany ny teny an'izay. Amin'ny apokalipsy ao dia misy miteny hoe misy sary apetraka izy dia lasa mananainy io sary io. Fa io télé io mipetraka io dia mananainy io sary amin'ny télé io. Talon mihetsiketsika eo daholo ity rehetrarehetra ity, mampianatra anao, mamolavola anao. So dia lany andro ianao apototry ny télé dia eo foana. Fotoana tokony hivavahana, fotoana tokony andraisana tenin'Andriamanitra, lany andro amin'ny télé. Dia inona zavatra azonao teo? Reraka ny vatana. Sy zavatra jerenao teo mandrafitra ny ao anatinao avy eo. Mandeha daholo ty publicité rehetrarehetra ity ao amin'ny subconscient anao iny mipetraka. Zavatra tsy ilainao akory dia andeha hividy ianao. Io misy marina le subconscient io rehefa io kitikitihany io ao amin'ny aparaty io miteraka zavatra ao anatinao io. Alefa daholo io piba rehetrarehetra io zavatra tsy ilainao akory tonga eo anao dia iny anao fa andeha hividy.
efa tsy ao anatin'ny zavatra besoin anao akory, satria tairiny anao anatin'izay zavatra jeren'ny masonao io. Halleloja. Tele moa eo ihany, tele ngamba fa atao ty telefôny ty ny tena problème. Maraina telefôny, atenantenan'andro telefôny, atoandro telefôny, atenatenan'ny atoandro telefôny, ariva telefôny, amin'ny alina telefôny, alohan'ny atory de telefôny, fo maraina de telefôny. Fa ahoana e? Fa inona ny ao e? Fa iza ny ao e? Halleloja. Mila harodana zany. Ao amin'ny Gideonao de Gideona ny rahan'Andriamanitra. De Gideona rehefa ny rahan'Andriamanitra de nandrodana ny toerana avo rehetrarehetra, ny azo ny Asera, ny azo ny Bala, narodana daholo zany, satria tsy nareo ny voninahitran'Andriamanitra. Ianao koa mila mandrodana zay zavatra tokony harodana ao an-trano ao. Arodana ny Samsung, arodana ny iPhone, arodana reny foana no banao aminao ao, etsy foa. Tsy hitanao tsy ny olona mandalo, tsy hitanao tsy ny olona miarabanao. Ao ianao plonge ao ianao, ny fiainana rehetra ao anaty telefôny e. Ny fiainana le présent eto e. Halleloja. Fa lany io ny fotoananao. Manambaraka mijery kely, lasa zany miterina mijery eo amin'ny telefôny. Manambaraka le mijery adiny firy lany olona ray ao anatin'ny andro anankiray ny telefôny. Adiny firy lany ao anatin'ny herintaona. Raim-pianakaviana telefôny, renim-pianakaviana telefôny, zanaka telefôny, zavokely telefôny. Tsy renatsasony ao an-trano fa telefônina daholo. La ifampiresaka araka isakafo de fanoratra tao amin'izay isakafo. De samy maray amin'ny telefônina daholo de tonga eo isakafo. Eo amin'ny sakafanana mbola telefôny. Arodana zany fa manimba fiainam-panahy. Amen, natsatsy amen. Natao fotsiny io iantsona, appel misy miantso, SMS zay, zay ilaina kely amin'ny ilaina kely zavatra ilaina de zay. Fa io makabanao aminao a. Tsy hitanao tsony le tena fiainanao amin'le réalité hoe octobre 2021. Tenao ohatry mitsingevagevana anaty telefôninao. Tsy ao fiainana fa eto. Mivoaka. Halleluja. Ianao re mpianakaviana aza variana loatra amin'io. Aza variana be amin'io. Zanakao te hanao kalay aminao ny telefônina ny ataonao kalay. Zanakao mety efa rovotra pataloha, tsy hitanao kory rovotra pataloha fa amin'ny telefôninao ihany ianao. Pareny de hianatra feno sokola, ianao mbola etsany any am-pianarana le zaza, efa sokola fotsiny eo amin'ny tarehany. Fa aizany reny variana tatsy amin'ny telefôna. Marasa diso. Ianao io zavatra io. Ianao io fotoana lanina amin'ny telefônina io. Zay tokony atao ihany atao ao de apetrao. Halleluja. Anisany amotehany devoly ny tokantrano io. Anisany amotehany devoly ny tokantrano io zavatra io. Andravana mody misosika tsikelikely fotsiny. Ny ange hirahira ny jereko ato. Misy asa maika ato. Mitady azao ako ato, mitady azao avy eo mita ray ny zavatra jerenao ao. Halleluja. Raha tena zanak'Andriamanitra tsy mandany andro be amin'io. Amen, satsy amen. Halleluja, satsy halleluja. Raha tena zanak'Andriamanitra tsy miraika be amin'io. Halleluja. Taloha tamin'ny andro ray tsisy an'io. Tamin'ny andro ray zany moa tamin'ny 1900 raha tsy mahita bus tsisy afaka iantso, tsisy bus ohatry zao fa de tsy ohatry nety foana ihany le fiaina. Zao raha vao tsisy an'io telefôny io ohatry marary ve no? Nomophobie ho filazan'ny frantsay azy. Matahotra isaraka amin'io telefôny io raha vao tsisy an'io anatin'ny ray andro ka fa tsy vita ny fiainana. Eny mety ilaina aloha amin'ny asa mety miantso ny olona mpiara-miasa aminao, misy zavatra rehetrarehetra ilaina ao anatin'io sy ny sisa, tsy manakana an'izany. Fa tena hoe dinio amin'ny saina tsy miangatra hoe aiza ho aiza ny plasin'ny Jesosy
aiza hoe zany plasin'ny tenin'Andriamanitra, aiza hoe zany plasin'ny vavaka, aiza hoe zany plasin'ny raha telefôna. Raha telefôna zany tokony instrument fotsiny de mipetraka eo. Ary io telefôna io tsy tokony misy afeniny io fa raha jeren'ny vadanao io de afaka jereny. Fa tsy hoe za ihany malala ny kôdiny io fa tsy kitikitianao io. Raha tena lehilahy zanak'Andriamanitra ianao tokony fantatry ny vadinao zay ao anatin'io, tsy atahoranao io ny telefôna sokafy zay hitanao daholo. Fa tsy ty tsy azo kitikitiana. Izany ko raha vehivavy raha telefôninao io hitan'ny vadinao io fantatry ny vadinao kôdiny io hainy daholo ny rehetrarehetra ao. Fa tsy io fiainanao manokana ao ambadika ao mamay ty telefôny ty. Misy enregistrement atao ato am'ty de ohatrany mafana le izy. Halleloja. Mila mandinika zany tsika amin'ny fiainatsika. Mila mandinika sika amin'ny fiainatsika. Hoaiza marina ako am'izao fotoana amin'ny vokatry ny fanahy. Mitoetra atao anatiko ve ny fanahy? Mame maty ve le olona taloha, le toetrako taloha sy le fombako taloha? Fa raha tsy me maty io fa le taloha ihany ny teo na me mirongatra le teo de jereo fa misy zatra tsy mety ao na mba toerana zay le telefôna sy ny rendrarendra ny rehetrarehetra ao. Io ke hitanao hoe Jesosy rehefa nalaina fanahy de netiny devolona kaiza. Netiny tereteny moatra. De nasainy naninona ozy izy? Nijery ndray mandeha fotsiny zao tontolo zao de ozy izy devoly hoe omeko anao izy izao tontolo zao raha mekohaka ato anaty raha mekohaka eto amiko ianao. Fa tsy azony Jesosy. Fa be da be ny azony. Hoetiny fotsiny ianao amin'ny telefôny io fa indray mandeha mijery kely fotsiny tonga de hitanao zao tontolo zao anatiny. Io nge le fenetre, io nge le tonany devoly an Jesosy teny amin'ny fitoerana avo be. Ianao koa hoetinao anatiny io de hitanao daholo rehetrarehetra. Miambena ary fiangonana. Miambena ary fiangonana. Miambena ary fiangonana. Aoka hikasaka ny zava-panahy ianao. Aoka ho fianon'ny fanahy masina ianao. Inona zany ny fanapa-kevitra raisina? Amarana ny Toriteny samy mandiny tena. Aiza hoe zany fiarahako am' Jesosy mandroso fe tokony androso ianao. Ao am' Jesosy na mandroso na miembotra fa tsy hoe mijanona eo zany. Rehefa mijanona eo ianao zay de miembotra. Rehefa mijanona eo ianao zay de miembotra. Fa ao am' Jesosy mila mandroso ianao. Mandroso ianao amin'ny fitiavana vavaka, mandroso ianao amin'ny fahalalana tenin'Andriamanitra, mandroso ianao amin'ny vokatry ny fanahy maro isan-karazany. Ary ny fomba androsonao amin'io misy zatra mila arina. Misy tsangamato mila rodana. Misy tsangamato mila rodana. Ho anao manokana, zaho ray aman-dreny, ho anao ray aman-dreny, ho an'ny lehilahy lohan'ny fianakaviany, lohan'ny ankohonana, apetrao Jesosy ao amin'ny fianakaviany. Apetrao Jesosy ao atokantrano akany plasy. Halleloja. Rehefa eny am-baravarana izy avereny Jesosy hiditra. Fa sao de ny vola no mibahanao, sao de ny asa no mibahanao, sao de ny telefôna no mibahanao, sao de rendrarendram-piaina no mibahanao. Fa aleo Jesosy nibahanao. Amen na satsy amen. Tena samy miteny tena ao anatiny ao tena hoe tena ianao Jesosy alao ianao no anjaka ao tokantranonay. Miaraha mivavaka ao an-trano. Miaraha mandinika tenin'Andriamanitra ao an-trano. Ary raha lehilahy tokony hanompoka an'izay satria lany lohan'ny vavy. Amen. Mangitahita ny fanamasina ve ianao? Ao ve isa tsy ao? Mankatoerana ve isa tsy mankatoerana? Avy alao fanamasina hankatoerana amin'ny fiainanao.